Izany voaloboka izany voavoly tao amin'ny sahatsara teo amoron-drano be izy mba handrantsana sy hamoa ka ho voaloboka tsara indrindra. Ezekela 7:7-9. Endrika fanomponan'Andriamanitra iray ihany koa dia ny fahaizantsika mikarakara ny tany. Efa niresantsika tany miandro hafa izy io, ny tany izay nomen'Andriamanitra antsika, ny tany izay napetraka Andriamanitra eo anoloantsika. Fa ankehitriny dia misy lesona hafa indray tian'Andriamanitra ampitaina. Fanomponan'Andriamanitra ny fikarakarana ny tany. Ezekela 7:7-9. Izany voaloboka izany voavoly tao amin'ny sahatsara eo amoron'ny rano be izy mba handrantsana sy hamoa ka ho voaloboka tsara indrindra amin'ny alalan'ny fikarakarantsika ny zava-maniry eo amin'ny tany dia amin'ny zavatra tsara ho antsika izy. Ny rafi-piandaminana mikasika ireo pitsopitsom-pivelomana izay nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely dia ho antsika ihany koa. Nomen'Andriamanitra izy ireo fambolena ka ny ampahafolo nomenan'Andriamanitra. Nomena ny fiompiana ka ny ampahafolony ireny vokatra avy amin'ny fiompiana ireny dia omena an'Andriamanitra. Ary dia natao hiara-miasa amin'Andriamanitra ny olombelona amin'ny fikarakarana izay nomen'Andriamanitra. Ary ny faharoa dia izao famerenana ny an'Andriamanitra, ny ampahafolony an'Andriamanitra. Hitantsika moa izany fa teo amin'ilay zaratany taranak'Levi tsy nanana zaratany fa ny ampahafolony vokatra sy ny ampahafolony biby fiompy izay vokarin'ny firenena hafa teny anefitra dia ireo no naterina ho an'ny taranak'Levi izay nikarakara ny asa fanelanelanana ho an'Andriamanitra sy ny zanak'Israely tao amin'ny tempoly. Ary amin'ireo lalàna izay nomen'Andriamanitra izay mikasika ny fikarakarana ny tany dia manome fahafahana ny olona izy handresy ny fitiavan-tena sy ny fitiavana an'izao tontolo izao, ka hitsinjo kosa ny fiaraha-miasa atao amin'Andriamanitra, fitiavana an'Andriamanitra, ka ho tahaka ny tany Edena, ny tany Kanana raha toa ka mankatoy ny tenin'Andriamanitra ny zanak'Israely. Tany Edena tena nahavokatra, dia ny tany Kanana koa tokony hahavokatra raha nankatoy ny tenin'Andriamanitra izy ireo. Tany mboaloboky ny tompo ny tany, nomena ho antsika ny tany, ary tokony ho tandremana araka ny planina izay nomen'Andriamanitra azy. Nomena antsika ny tany dia ho tandremana araka ny planina izay nomen'Andriamanitra antsika. Ireo izay miasa ny tany dia tokony hatakatra fa manao fanompoana ho an'Andriamanitra izy ireo. Ary tahaka ireo lehilahy izay notendrena hanao ny asa fisoronana tamin'ny andron'ny tabernakely dia toy izany ihany koa ankehitriny ireo mpiasa an'Andriamanitra dia mivelona amin'ireo fanomezana an-tsitrapo izay atolotry ny kristiany satria resy lahatra izy ireo fa manao fanelanelanana ao amin'Andriamanitra sy ho famonjena ny fiangonana ireo mpiasa an'Andriamanitra ireo. Noho ny tsy fankatoavan'ny Adama sy Eva nefa dia very ny tombontsoa be dehibe vokatry ny fahotana dia lasa voozina ny tany iray manontolo. Kanefa raha mbola manaraka ny fitsipika izay napetrak'Andriamanitra ny vahoakany ankehitriny dia ho tafaverina, ho lonaka sy ho kanto indray ny tany. Misy ilay atao hoe fambolena araka ny fomban'Andriamanitra izay tena ahazoana tombony be dia be, ampiaro izany ny fikarakarana ny tany. Andriamanitra mihitsy no manome antsika ireo toro-lalana momba ny fikarakarana ny tany, ary tokony miara-miasa akaiky amin'Andriamanitra izany isika. Maninona moa izany izao raha ampitomboina aparitaka manerana izao tontolo izao ity hoe fambolena araka ny fomban'Andriamanitra ity. Fa zava-dehibe io, ary inona moa ny sakafo hoantsika na ireo mpiasa amin'ny teknôlôjia, mpiasa amin'ny raharam-barotra, mpiasa amin'ny orinasa, inona ny sakafo hoanin'izy ireny? Vokatra avy amin'ny tany eny. Ary raha tsy misy ny tany, raha tsy misy ny vokatra, inona no hoantsika? Zava-dehibe ny fikarakarana ny tany, fanarahana amin'ny tsipiriany reto toro-lalana nomen'Andriamanitra amin'ny fikarakarana ny tany. Ny fehiny izany ny tsoakevitra dia izao: karakarao ny tany, meo ny sakafo sahaza azy ny tany, ary asao ny tany, karakaraina mba hamboly havokatra. Dia rehefa avy eo mamelona antsika ny tany. Rehefa mankatoy ny drafitra nomen'Andriamanitra amin'ny fikarakarana ny tany isika dia hanome tombony ho antsika ny tany. Raisinao ve izany hafatra sarobidy izany? Ampiarinao ve? Andeha ho raisina, andeha ampiarina, fa ahasoantsika tokoa hivavaka isika.
tombo tsara misaotra anao zahay, tianay ianao, manome anay lesona lehibe sarobidy mikasika ny tany, nomenao ny tany zay ambolena ivelomana, omeo ny fahaiza-manao, fahalalana ikarakarana ny tany mba hahasoanay ary hatsapahanay ny fitiavanao anay Andriamanitro, ka izay dia hamerina izay tokony anao. Da io ny tsiraray avy aminay amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen.